Nisy ny fidinana ifotony tao amin'ny tanana Arivonimamo izay nataon'ny mpikambana teo anivon'ny Cst Rakotomanjato Rodin izany ny fiainona ireo zava-manjon'ny vahoaka ao amin'ity tanana ity amin'ny akabeny no tena nisongadina tao anatin'izay fitsidihana izay. Tamin'ny herinandro lasiny fidinana fitsidihana tany Arivonimamo Rakotomanjato Rodin mpikambana ao anivon'ny Cst avy amin'ny ankolafy Ravalomanana. Tanjona ny fanatanterahana ny zava-bita sy ny firesahana ireo manahirana ao anivon'ny distrika Arivonimamo amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny maha-parlementera ny tetezamita ny tenany. Lahara-pamehanana napetraky ty olo manakazy ty tokoa ny hoe tsy resaka fa avy dia asa. Isan'izany ny fanampiana ireo tambanivohitra ao toerana amin'ny alalan'ny fanamboarana fotodrafitrasa, lalana, tetezana sy tohidrano. Ihany ary ravolany ara ny tenako dia tiako ny tenenina taminareo fa ny voadina ataoko dia mifijeriny le tambanivohitra tahaka jaly ary namelako nitondrako an'izany tany malalalondo na nafaranay mivady isorako eto mivadiko fa niara-ny asa ary zay lazaiko ho an'ny fitiavan-tanindrazana dia tsisy ny ambambana mangatahana tehaka ho azy. Namaly ny antson'Andriamatoa Rakotomanjato Rodin ireo olo manakaja maro ao toerana toy ireo be ny tanàna, ny mpiasa-panjakana, ny mpitandro ny filaminana ary nahitana ireo tompona andraikitra mpanabe ihany koa ny fampiarabatra hatry ny taona vaovao sy ny fanolotra firaritsoa.